sy amin'ny radio anareo izao tambindona mitondra vohoka tantara indray miseho no soratany mamin'ny aina ireto avy ireo anome aina amin'ny tantara Ralala Christophe Rabiarimanana Nanja ary Rodirana Ivarso Mandry afefy manatontosa Nanja Razavin-Drakoto Mandrindra ra teknika Iaro misaotra kely antso mba hely zany raha telefona efa ho atsasakadiny angamba ny andro teto izay zao veranga voatapitra fina koa nydiranty amin'izany volany ty nga miala amin'io telefona io tsy izay lanin'io telefona io inge ny teneniko ny sosiete mandohana io ka izay anaovanao azy fa za efa ny andro ela be teto nefa tsy nirarahinao akory ny mahasosotra raha vaviko avy amin'ny Madagasikara kosa ve ny antso dia ho tapahako telo taona nge zany sy niona anay ay moa ianao ty manana rahavavy ataoko fa vavy tokana ianao io tsy mba niresatresaka an'izany mihitsy mantsy ianao fa reo ray aman-dreninao foana misy rahavavy ko any ampy anao angamba izay finina koa aloha natongavanao vao maraina ty adinonao nga fa hitondra mpizahatany anao excursion ngetrika an'io dia zao ve anao dia efa tonga akasahady ampysivy nge ny fotoana amin'ireny zao nefa vao amin'ny fitora ka naleoko nandeha aloha mihitsy rova so variana ohatra n'le ndray mandeha iny ianao ka azo menimenio indray napalailo ahery nge ny nazo anao tamin'iny tamin'iny kosa nge vizana be any ariva dia izay ny tsy nahatafafoa maraina le fotoana koa moa tamin'ny dimy sasaniko saika voaroaka mihitsy ange ianao tamin'iny raha tsy namboariko ny resaka ny chef d'agence efa tena tezitra mafy mihitsy io dia ila doka amiko eo indray ty toko ty tsy mila doka mihitsy fa raha tsy nataoko hoe vaky teny andarana amin'ny pneu dia voaterina n'olo an'iny izay ngamba ny roahany teo ianao nandroany aza tsy raha akorytoky nitady asa hafa indray fangahatra ihany moa misy aza an'izay ty vavanao ko mariny zaniko za koa efa leo anty mitondra mpizahatany mivezivezy ty asa mipetraka sy tsy mba mihetsiketsika indray zao ny tiako mafianiko andray zao mandao havana sy tanindrazana izao dia mahagaga ianao ty raha izany maninona tsy tia mandehandeha ianao nefa asa momba ny tourisme nidiranao sy noko fa ny anaranao koa raha marina aloha dia tena tsy dia tiako loatra izy ty saingy ny namako tena ampianarana mifidy an'io daholo dia mba niditra ihany koa ianao kosa ka izany miankin-doha fotsiny fa tsy mba manana an'izay safidinaoko fa izany aloha eo ihany inona koa efa mba voalaminao ve mifandaram-potoana antsika amin'ity dian'io ty finona koa ara nidirany ty amin'izany asako ange zany niresaka fiara sy ny familiana atao tsara fa aza mitsabaka amin'ny andraikitry ny hafa ianao ty kosa rova dia mba masikeria ko mariny zaniko ferovako ny mba tsy higidraky dran'ny olona anao ange ny mahatonga hanytany an'izany eny misaotra aloha amin'ny fahalelovanahy nefa amin'ny manaraka aza tia midimiditra amin'ny asan'ny hafa fa mandreraka be zany indray re mademoiselle rovo tsy hiditra lalina ny amin'ny asanao tsony manomboka an'io ka ndreo manefa menimenina rehefa vazavasan'ny olona iza koa ny taraina amin'ity eno ay filazinina indray aza mitreritrerina moa ianao aloha fa mampatahotra matahotra ve ianao hosahanany any ahy eo fa za mampiresaka eo rotoka resaka tsy misy dikany akory indray zao nitadiavany ty atao eo rovo tony angamba le retsy raha manananaka tsy azo hidirana trano ka izany ampanananaka eo fa za mirediredy eo ianao azoko atao mampanananaka anao raha ilaina ka mety tsy misy sainy ty ale ty mandeha any fa sao dia ho vonoko eo aleo ale indray zao mbola miverena an'ity eto indray tsy ampy an'ity nge nefa nanaovako rokalika an'ity teo tsy resaka vazovazo tsomokosy ty rova finona indray efa ao anaty fiaro dôla ingy ireo olona hoentina mitsangatsangany ianao sisa anao andrasy ty ve tena dala mihitsy rotoka
Atonatonan tsy atao inona tiany olona, ha? Ka ianao elabeko fantatro fa tsy maintsy ho tara indray ianao raha tany amin'ny azansany nandrasana. Dia naleoko tonga dia nentina tiry zareo mba tsy sahirana koa nge ianao amin'izay e. Inona koa no anahirana amin'izany eo? Lalana efa mahazatra isan'andro nge io e. Zay indray mademoiselle Rova sy ny sikany. Fa maninona mihitsy ianao tiany masika amiko ohatr'izany foana. Ka tsy tiako mihitsy ny ataony ty e. Za mba ianarana kotikotiana. Ataony ty fa mitovy amin'ty anga. Andray kosa e. Somba diso tafahoatra loatra sa vavy izany. Tsy rarahako na tafahoatra azy e. Tiany teanao amiko eko. Indray ary tsy maninona fa efiko daholo izany. Ny ataon'ny hafa zamo efiana nefa vazaha firenena tiako. Maka fa nian'ny praitandrazana amin'ny tena ve. Tsy misy hafa sitika sy ianao ihany ikeny mba malagasy miasa toa amin'ity asansy ty. Dia maninona? Toko mba mifanara-tsaina ako. Sy mifanara-tsaina nga mibetsaka any. Za ry any na tsy hanetry voninahitra amin'izay sofera. Andray. Raha te hiaraka amin'ny olona ireo vazaha be dia be tokoa mizaha tany ireo no vidiko fa tsy tia velivelry. Tsy maninona rehefa samy sika praitandrazana sy samy miasa ty ampitan-dranomasina lavitra ty no mifanambanimbany ohatr'izany. Izany no izy dia aninona nefa. So dia mbola hitady ahy ihany amin'ny manaraka fa aza dia miavinavimbavy ohatr'izany ho ahy. Ka ianao nge mandreraka e. Raha tsy nomenao fanafitohinana toy ireny angamba tsy nahavoaka fitenenana ohatr'izany. Tsy maiko tsiny aloha ianao e. Mety misy zavatra mampiasa alohanao angamba. Vao mariko mihitsy mantsy fa mahaloka endrika izany foana ianao matetika. Aza mody manodon-dresaka eo ianao ry toka. Nanomboka oviana koa ianao no nahita an'izany. Hatramin'izay ny rahantsika ny asa mihitsy ka. Toy ny asantsika toy nefa mitaky endrika mirana sy fahalava foana nge. Samy manana ny toetrany koa fa tsy voatery ho toy izany e. Mba mirana endrika ihany ianao indraindray fa tatoato izay mihitsy ianao no lasalasa saina ohatran'izao e. Tena misy mahazo anao mihitsy ka. Sa sao mba nilozany zalahy kosa ary? Raha anty inona nefa nanlozaniza nanlozaniza e. Ary mandeha anty mivoaka fa isolo akanjo aka. Tsy valiko akory ty ka hiandry ahy io. Eny ary. Any anaty fiara zany miandry anao a. Aza atao ela nefa miandry ny olona. Fa mbola anao inona ihany ty e? Ary ianao to mbola tsy miomana ihany e? Miomana anao inona? Fa nga ianao tsy hiasa? Ese. Aleo aloha imezako kely ianao. Fa ahoana Rova? Mandeha ianao mandeha miasa sao tara io. Za tsy miasa intsony raha tsy afaka 3 volana indray. Konse zany ianao io? Telotona nge tsy nijanona ny asa foana e. Ka tsy tokony mba hazo felan-tsasatra kosa ve amin'izany? Hitako nitomba miramirana endrika eriko. Dia ahoana? Aiza izany mandaniana an'izay? Any Madagasikara ko aiza indray moa? Sambatra ianao Rova. Angina rery aty zany aho manomboka. Zay ny mpiara-miasa ireo be dia be ka angina ahoana koa ianao? Efa nilaza nga fa ianao no mba namana tsoko indrindra taty. Dia afoy izany manomboka izao aloha. Afaka 3 volana indray mihaona raha tsy efa mahita asa hafa. Asa tena kosa Rova. Godry, fa zanga terenao. Tsy aleonao ve manao an'ity asa ity ihany e? Ato ange no azo lazainao tsara karama indrindra amin'ny samy agence de voyage rehetra e. Ka tsy voatery ho agence de voyage koa nge mesako e. Maro ny asa azoko atao amin'ny mari-pahaizako io. Tourisme longue nge ny anarako e. Oelety amin'ny varosaty. Loza mampiresaka eo ihany. Veloma ianao dia mampamangy any an-tanàna any e.
maso misy lahana teto tamin'izany. Ankehitriny nefa henako fa nympanihatra amin'izany ny trangety satria ho tafahoana indray ny tesinina. Mba efa botabota ve mbola nikelikely vatany ihany izy. Oay, efa ho tonga amin'ny fiaramanidina avy any Paris France. Aloha anatokatona. Efa maro ihany reto mpandeha tafavoaka reto nefa mbola tsy hita ihany. Fa aiza riza. Sasana nandeha indray ve? Nahoana nefa tsy nilaza tamiko raha sanatria niova hevitra tamiko. Lova! Hoay tony. Ay fa eto akaiky ilay olona andrasako. Fa aiza ary ndre izany? Dia tsy hitandry akory ve izany voaka teo? Hitako mihitsy ireny akanjo anaovandry ireny fa tsy napoiziko hoe indriko. Misy vazahiny ary niara nivoaka tamindry teo hoe. Ie. Fa hoana koa tsy nahafantarandry a? Fa ngah dia tena niova be mihitsy za. Tena niova be mihitsy akindry a. Izany ireo lasa botabota sady tsaratsara endrika. Mitovy ve ny be atsika izao? Saory tsika roa vao tena tsy fahin'ny olona tsy manavaka atsikako. Afa-tsy ny hoe eo amin'ny volo nga. Indri mantsy ity somary miolakolana. Namboarina fotsiny ka fa tsy maintsy hiverina toy ny indri izao ihany rehefa tsy vita. Fa manahoana aloha kia? Inona ny vaovao izay ela izay? Inona moa eky ny vaovao io ka? Ankoatran'ny nahavitan'ny mariazina sy andro dia tsy hitako. Oay, ara-benina tokoa aloha kia. Mamerina ny fialan-tsiny noho ny tsy nahafahako nanatrika ny mariazy indri. Efa reny nazavaiko andry tamin'ny telefona ireny ihany ny antony. Atao ahoana aky fa mahasoa aloha vao mahafinaritra. Eno aky. Manahoana hono izao tokantrano vao izao. Manahoana koa raha izao dahako aho. Fanaraka tsara ihany nareo? Izay aloha fanaraka tsara fa indraindray ihany vao mba miady izany. Mahaiza ihany mandefitra na izany aza. Irengendry lasa e. Iza mba hijerijery andreo. Za mandeha lava sy mipetraka tany tokany ity, tsy azo antenaina mihitsy. Zangy eky mandefitra fa izy mihitsy ny tena mandreraka e. Io indray indry, fantatro ange ny toetrandry ry lova e. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'indry dia tesitra indry. Ka mba ny angavy azy kosa ve aky tamin'ny fialan-tsasatra teo mba hoe tsy nanao vakansa dia tsy nasiany resaka koa. Andry izany mbola tsy afaka amindry ihany io toetrandry midongodongo sy fanaovana lemozy io. Mety hoe mbola nisy zavatra nanahirana azy na tsy afaka tamin'ny asany izy ohatra. Dia iny dia fa avy indry. Indray koa tia ny tomamerary ny azoko. Andao amin'izay koa andefa atoandro ny andro ka. Olona rehetra rehefa lasa tsika mbola eto ihany. Fa aiza ho aiza moa izany kinareo no mipetraka? Any anala mahitsy akia. Anga moa izany tsy efa nambarako andry. Kanefa tsy lalana makany mihitsy ange ty zorantsika ity e. Sao dia tondry fahadiniko ary netina dia hoe tsy niainako tao anatin'ny telo taona aza. Aleo any atrandro papasy mamoa aloha tsika no mivantana fa mbola misy dinika efa naovako amindry kely e. Dinika? Fa dinika inona ke? Andao fa andry maheno azy e. Ka inona raha hono izany dinika tondra zandriko vavy fa mihaino ahy e? Aleo aloha hividy zavatra ho an'ny eto fa aiza kosa dia hiresaka maina eto tsika e. Za ke izany ohatra mbola tsy te hihinana nenenina mihitsy a. Ranom-boankazo ange no vidiako e. Ay, izay anga. Ary aza ela ary indry a? Natorotoroy aloha tsy ampandrina eto raha reraka indry fa vetivety fotsiny ianao any a. Eny re.
Saroko izany fahazazana tato amin'ity trano ity. Niangotongoto tamin'ny papa sy mama. Tozarona fisivy izany ankehitriny. Hitandry izany fa vetivety any dia tonga. Oay, entiko. Otry, ary avy nitomany angandry izany. Toniva tamtampoka teo. Natsiaro amin'ny papa sy mama aza ny fahazazantsika taloha tato fotsiny akia. Raha mbola velona teo angamba ry zareo. Faliana be ny nandraisany atato. Aza mieritreritra amin'izany intsony akia. Zaho angamba no anjara natota teraka amintsika. Raha iandro tokoa moa izany dia miarana fohy daholo papa sy mama. Rova efa hoe aleo hijanona any izany fa andriko. Efitsika roa rery aloha izao nitafajanona eto dia andao mafisina foana ny fifankatiavana. Tsika angamotsy mifankatika. Izay indrindra. Tohizantsika foana izany fa aleo ny lasa omba ny lasa. Ary ataovy reto zava-pisotro fa eo no mofotamandro indray ndry. Ao ary. Anjarao kiverako. Dia mba manao ahoana tokoa ky ny fiainandrirena ampitan-dranomasina any aloha. Manao ahoana moa ky fa toa ny fiainana ty ohatr' izao ihany. Avy miasa any hariva dia mikarakara sakafo sy mihinana. Dia matory. Mifoha dia miasa indray miampitso. Dia ohatr'izany foana. Nga tsy mandreraka e. Mandreraka ahoana ky? Ohatra fa tondry efa vita mora nga izany. Raha zaka iny manao io asandro io tena tsy mba mahatsara reraka izany ako. Satria nahoana? Tsangatsangana foana. Mandihy. Dia avy eo indray misakafo any amin'ny restaurant lehibe ireny. Izany ve dia andreraka. Toy ny fialam-boly ny fiheverako an'izany fa tsy miasa mihitsy aho. Tsy ndre tokoa matsy ny manao azy ka milaza an'izany a. Atondry efa tsy mandeha daholo amin'izany na vazavaza na menimenina na fanakinana. Tsy ataoko ao an-tsaina ky izany a. Ny fafinaretana amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao nataoko mibahana dia adino any daholo misorisory. Dia mbola tsy miala amindry mihitsy hatramin'izao ry lova tia fitiavana mandehandeha ity ka. Mba ela ho amin'izay aky izany fa efa manambady izao a. Zaka andeha lahy ngeza ny vehivavy mandeha lava sy fotsy varavaran'izany e. Rehefa tsy mahazaka ky izy mahazo mandeha. Tady indray aho eo. Indray kosa ky. Za kosa ngeky tsy mbola tia hanambady izany fa no tsika kambotsy satry sy tsy nanan-keterana dia izay no nidirako tamin'io e. Indray ry lova. Dia fetsarambela tsy fotsiny izany ny raha andry amin'ny vatandreo fa tsy misy fitiavana akory. Aza noho ny any izany resaka izany fa mandreraka fotsiny ka. Ny resaka hifanaovantsika raha teo mbola ho lava. Fahina marina aloha tia resaka tindry hifanaovana amiko e. Eno tsara ary dia aza tapatapahindray mihitsy ny resako. Lazao fa meno aho e. Tena manome fahasahiranana mihitsy lovaka. Zaho nampidiry ny lalina amin'ity afery ity indray. Zaho koa indray no adalana naika azy teo e. Tsy naharitra ny tongodongony dia niditra ihany. Nefa ohatra no sarotra izy ity rehefa tena diniako tsara. Raha vao diso fihetsika kely mantsy azy dia ho vaky barareo ny zavana fenina rehetra. Ary angamba dia tena farany fisarahan'ny zareo mihitsy. Aleo fa hiomana tsara e. Malalo, tonga. Way, izay fa tonga le vatany. Ahoana moa fihetsika ho ilova rehefa tonga toy izao le ranga. Variana be ngendry izany e. Tsy ndry akory angamba izao ny anjoko teo. Fa inona ny ataondry ato e? Azafady ary izany fa sahirana be aho mandamana reto lamba mikorotana ato anaty armoara reto. Ay ve. Ary aty ndrehatra nanoroka sy nanala ny palitaoko mihitsy ange e.
tena sahirana maro ny rika. Ay, sorena tamin'ireto korotany reto dia adiniko daholo ny fomba fanao rehetra kia. Etsy ary esoriko ny palitao anao e. Misaotra. Ary tsy nanoroka akory a. Ay, ao ary. Zay ahay. Mamy ry ange izy izany e. Fa zao kia. Eno koa manao an'izay amenatraka. Petra aloha fahaka ny sakafo vetivety a. Tonga mitanjona ny Erika ny aty. Hanao ny asan'ny rova. Tsangatsangana foana amin'izay izany izao dia andia ary sakafo any amin'ny restaurant lehibe rehetra maneran-tany. Ozy va dia rova? Mandrosoa. Izary izany. Hoay, bandy bokosy be. Tia angamba izany mpiara-miasa amin'ny rova izany. Tsy tamana tany angamba dia rova ny verina sady. Manahoana aloha e. Ny arahaba ve tsy vita akory dia efa fanontaniana sady no asesika e. Manahoana ary rova e. Kagaga amin'ity ianao ny verina sady tiako. Teo anefa efa nila tsy ho andry ery ny fotoana andehanany. Tsy misy elam-bolo mihitsy any dia kambe anojanona tany e. Aleoko ihany etiako. Za ngefa niteny taminao fa ianao ihany maimaika ny andeha teo e. Ka rehefa afaka namangy ny havako tamin'ny fotsiny aho dia izay ny zava-dehibe e. Ny ankoatran'izay, tsy dia nisy dikany tamiko loatra. Ary niova nge rovo izany no niverina avy any e. Lasa sary tia endrika sy miramirana ery. Tonga saina tamin'ilay resako indray mandeha iny angamba. Sa nalahelo ny avany tokoa izy tamin'ireny ka noho ny ona dia afaka. Fa inona koa tia nahazo anao tampotampoka teo no to lasa saina be. Amin'izay za ihany nataonao tsara jery. Misy tsy mety anga ety amin'ny vatako sa? Anka tsy hoe misy tsy mety akory fa za mihitsy gaga. Inona no mahagaga anao? Izao fiovanao izao ka. Ay ve, ka niova ny tsara sa ny ratsy? Lasa fanaperana. Sany a? Misotra. Tena marina nge izany e. Hitako tsony izao izay azo kianina momba anao na endrika na bika indrindra moa fa ny toetra. Izao mihitsy ianao vao tena mendrika n'ity azy ity. Maninona tokoa moa raha tsy mifanaova-tsony izay sy rova fa mijanona amin'izao e. Ohatra mety amiko tokoa ty azy ity a. Aleo fa ho teneniko izy. Mba nandeha amin'izay tokony ho izy ary ve izay ny zavatra ataony kala ratsy iny ihany e. Fantatro ihany mantsy ny toetrany iny. Olona jejojejo sy pendipendiny e. So mba hanao zavatra fahafa. Ndray mampanahy koa izao dia so tamin'ny mahanany iny ka tsy eto ody ety intsony. Izay vao tena loza ny azo. Mahay mamaky boky. Oe, tefy. Za ihany aky fa za taitaitra. Nahoana kosa renao no nitsaitsaika fa tsy miantso toy ny fanaonao isan'andro e. Mba tia hisangisangy aminao fotsiny re a. Zaho a mba mahita anao mamaky bokiko. Dia maninona raha mamaky boky? Ka hatramin'izay mantsy ny androna ny vovoka teo fotsiny izy ireo fa tsy mba nisy mpandray. Za nefa mba sahirany ery nitondra azy avy any. Sao mba alinanao? Mbola sahiran-tsaina re aho tamin'ireny manomboka izao a. Ho hitanao amin'izay fa azoto hamaky azy ireo tsara mihitsy a. Betsaka mihitsy mantsy ny zavatra mahaliana hitako ato anatiny. Izay mihitsy angeny nandrasako taminao e. Faly be ankehitriny fa liana mivaky boky ihany ny vadiko noho ny farany. Fa tsy namela azy ireo haingo-trano teo fotsiny. Efa liana izao ka. Mbola tiako vakiana mihitsy aho izao ny karazany toy ity amiko ity.
Mbola maro ny karazany toy ireny any ampiasana fa aleo amin'ny ariva e. Hitondrako maromaro mihitsy ianao raha izay foana. Ho gaga angamba ianao raha tafaverina eto lova fa tsy misy andray tsony ireo boky ireo. Mba efa henonao tokoa moa fa teraka ilay namanao ary amin'ny Vilavatsoa. Izany ve? Dia ahoana? Tsy andeha mangana antsika? Asa? Miankina aminao? Miankina amiko ahoana re? Tsy ianareo akory ny tena mpinamana? Reny tamin'isy bevoka mila tsy ho hita ato an-trano mihitsy ianao fa any foana. Ka no miteraka indray izy tito tsy nanaitra anao akory? Sa niady ianareo? Tsy niady izany izay fa za mihitsy no efa tonga saina dia tsy te handao an'ity tokantranoko ity intsony. Angaha kosa moa tsika dia hoe hijanona elany fa mamangy fotsiny inge dia miveriny e. Dia ao anaty koa moa izany izao. Ilay olona raha tsy fantatro akory. Tsy misy fantatro koa na dia izay fifandraisana izy sy lova aza. Tia vao tena ho raharahany io. Ianao fa lasa saina ry lova. Isaky ny tonga atao trano aho dia mahita anao toy izao foana. Fa misy inona? Misy taratasy izay ry ilaiko nefa tsy tadidiko ny nametrahako azy. Fa taratasy inona? Ilay boky mpianakaviana nosoratantsika e. Tsy maintsy entina any amin'ny birao amin'ny fokotany faran'izay aingana hono iny fa misy ilantry zareo azy. Iza no nolazany izany? Ka tonga teo ilay madama iniko. Atao hoe sekretera amin'ny fokotany anga hono izy. Ka efa nijerena tao amin'ireo misy ny atota taratasy sarobidy ve nefa? Ay izany? Ao amin'ilay misy ny taratasy ny tany sy ny taratasy momba ny asako re. Adinao anga? Ianao ihany nefa nanakambana azy ireny amin'ny toerana iray mba ho mora jerena. Tena tsy tadidiko. Mba azonao alaina very tefy azafady. Ndao mihitsy ianao hiaraka amiko ka dia tadidio tsara ny manaraka fa ao daholo ny atota taratasy sarobidy rehetra. Io dia jereo eo. Ty lakle. Hoay, tiako ilay izy ry tefy Tsy efa milaza aminao Atsika roa mihitsy angeny niaraka nametraka an'ireo fa tsy fantatro koa izay antony nanadinonao azy. Misaotra ký malala. Tena tsy tao andohako mihitsy iny. Angaha kosa dia vita mpisaorana fotsiny izany e. Aodray ary e. Izany fahasambarako manoroka azy. Dia mihevitra tokoa mantsy izy sao fa tsy fantatro hoe tsy lova. Tsahany akory angamba na ny hifanatry tavy amiko azy raha toka fantany izany. Izany tokoa ny tena fitiavakavana, anaovana sorona ny tena mihitsy. Odrova ndry avy nitomany angaha ianao izany fa nisy inona? Misy zavatra manahira-tsaina mihitsy amin'izao fotoan'izao toky aho. Inona izany? Nahoana raha zaraina? Misy fianakaviana marary mafy ny amin'ny Madagasikara any dia tsy maintsy mankany amin'ny Saboazy. Ny andro atao mantsy ilay rahavaviko mipetraka any. Fa ngaha dia tsy misy olona afaka mitsapo azy mihitsy ihany no ianao aty alavitra ity indray no atsony. Ka za mihitsy ange ho nitadiavan'ilay olona raha mba fantatro manko fa vadiko sa ny olona marary izany. Fa aretin'inona hono no mahazo an'izany avanareo izany? Miasa amin'ny laboratoara izy dia mipohan zavatra atao hono tamin'ny nanao fanandramana dia mahina atsasaky ny vatany. Dia ahoana? Tsy maintsy ho any izany ianao? Ny fotoana hidiranao hiasa nefa ity efa akaiky. Izany ange ny mampiasa loha io ry toky e. Zava-doza indray izany io.
Tsy vitan'izay loza fa miteraka fahasahiranana mihitsiko. Zaho aty dia voatery tsy maintsy mandeha nefa ny asa efa nomboka. Farandahana koa tsy andamina tsy maintsy tadiavina. Rehefa tsy mazoto ihany moa ianao nahoana nefa raha mijanona dia vola no alefa. Vola tokony hitsaboana an'ilay olona mantsy laninao atao sarandalana eo fotsiny. Tao mety tokoa izany fa tokoko andrasy fa hiantso an'ilay raha vaviko any aho dia arosoko amin'izay sosokevitra izay. Ianao tonga raha koa nanahoana ianao izany? Marary ary lova. May daholo ange ny ilako havanana iny e. Hitako io e. Tena afo be mihitsy angamba na may an'io ao. Tsy vita an'izay hoe hafa ny vaky le tavoahangy nisy an'ilay ranon-javatra nanaovana fanandramana ihany koa niparitaka taty amiko daholo e. Izany e. Dia ahoana nefa hoy ny dokotera tamin'io? Mety mbola hiverina amin'ny laony ihany ve ny hoditra rehefa sitrana sa anolatra io? Izay aloha tsy fantatro e. Izy moa teo tsabo fotsiny aloha fa tsy mbola niresaka an'izany. Dia mahazo misakafo aloha ve ianao e? Mahazo misotro rano ihany koa? Mety mahazo angamba matoa izy tsy niteny e. Na izany aza mila notaniana tsara ihany dokotera ka aiza moa izy izay? Any amin'ny biraony any angamba izy ka. Aleo ary aloha ho any e. So dia anao tao foana eto mantsy tsika ka hanahirana. Tena mampalahelo aho mihitsy ity tovovavy ity ka. Izy indray ity ny sahirana toy ny tena hoe vadiko. Efa ilay tena vadiko an'izao variana mikilalao sy ny rendrarendra isan-karazany. Tia mihitsy ny tokony ho vadiko fa tsy lova e. Mahazo mihinana hoe ianao mpisapy fa tsy mifady ny mihinana ka inona ho izany mba tsaroan'ny vavanao fa ho karakaraiko e. Aza dia misahirana loatra re ianao ry lova. Ho reraka ambony ihany ange ianao e. Ny fotoana hivoahako ato mbola tsy fantatra. Ka izy ary ny karakaranao eo raha iravoravo tanana e. Hitanao tsara fa mialangalana daholo ny olona. Eny ary re lasopy izao ny tena mba tsaroako. Andeha karakaran'izay vetivety ary ahy e. Fa raha mandalo ny dokotera manatitra taratasy-panafody dia asaiva apetrana eo fotsiny aloha. Rehefa tonga mikarakaran'izay. Tena tsy natakalo ny lovany rendrarendra mihitsy ty aretim-badiny ty. Reto volana alefa amin'reto izany no eritreretiny fa ahasolo tena azy ikarakara ny vatiny. Sa tena tsy tia miaraka amin'ny teniny tokoa izy io. Lova. Izay raha afako. Aza dia miasa saina be loatra toy io intsony fa efa salama ange aho. Ao aorian'ny vizity anio angamba dia efa ho avoaka ny dokotera ny hopitaly Isorana an'Andriamanitra izany tefy. Mafy ange izay fangirifirina ny aretanao tao anatin'ny 2 volana teto izay e. Tsy zarera ingakiny niaritra an'izany fa ianao koa e. Tsapako ange ny fahasahirana-tsainao tao anatin'izay e. Raha mba fantatra tefy matsy fa zava-dono tena mampiasa saina fa tsy ny amin'ny fahasalamana ihany ho gaga angamba izy. Aza manao ohatran'io ahy ianao. Zahavy ange no manjary malahelo raha mahita anao miasa saina lava toy izao e. Ny amin'ny lova angamba ny tena mahampiasa ny lohany mafy toy io ka. Saingy ataony ahoana moa ny anambaran'izany amiko e. Mahampalahelo aty tovovavy ity ka. No miditra ny raha vaviny dia izy ny voatery mizaka azy. Tefy matonga ianao? Anka. Tsy niteny ianao dia mba nangina ihany koa aho. Azafady ary tena miala tsiny fa za tokony hanala sorisory ianao indray ty ny variana fotsiny eto.
Rova, miainao moa ianao? Iza tsara hoe tia anarana netsoanao aty io? Oay, azafady fa diso ny vavako hoe fa zao hoe raha vao tafavoaka soma tsara eto dia hitsangatsangana any amoron-dranomasina any tsika. Rova ahoana koa nafantarany an'izany? Sa efa fantany ve hoe tsy ilova fa no tsy miteny izy? Tena loza raha izany no marina sady afa-baraka. Tsy hainao mihitsy angamba ny resako ry lova e? Ay moa, mihaino anao ary ahy e. Aiza ny toerana tianao aleo rehefa tafavoaka eto Ay izy tianao re dia tiako e. Aleo ianao indray mba asaiko mifidy. Raha ny Nosy be Elville tianao? Eny re, tiako foana ho dia tsy mba misy oroka kely kosa ve amin'izany e? Ka fa ahoana amin'izay ary e? Tsy maninona ka ao ary e. Ay moa tsy rova fa ilova loza. Tena mba mamelombelon'aina tsara kosa nge izany rivodrivotra ety izany ry lova e? Sa ahoanao ianao? Lova mo dia taman'izany fotsiny ve nefa efa mahafantatra ny marina izy. Raha atao hoe tsy mahalala nefa nahoana ny rova no anarana voatonona fa tsy anarana hafa. Rova, tsy miainao mihitsy nge ianao e? Miaino anao fa ataovy ny resaka ao e. Variana mijery an'ry sambo mipoitra very anaty ranomasina ry fotsiny e. Ay ve, fa hono mahay milomano nga ianao io? Mahay aka, te ilomano nga ianao? Raha mazoto ianao? Mazoto fa ndao e. Oay, nefa dia anala akanjo eto masony tefe ndao amin'izay ary efa vonona nge ary? Andao ary e. Andraso fa anao maillot de bain vetivety e. Ay efa niomana ihany izy fa mody adala fotsiny akanton'izay bika amin'olona re izany. Ndao amin'izay ary e. Andraso aloha fa ohatrany tsy mifatotra tsara ny tadiny ny aro-tratranao vaho anaty rano ao fa aleo amboariko tsara aloha. Ao ianao anamboarako azy ka. Efa manamboatra azy re io e. Zay rehetra tefy ndao amin'izay ary fananina no nilozanao tany amoron-dranomasina teo ry tefy. Tefo manontany ianao ange ahy e. Tsy tiako fotsiny zavatra nataonao tany teo reny e. Rary ny vereny aminao. Fa naninona anao anefa e? Ianao ny fampitositosy tamin'ilay vazaha teo iny ka. Ataonao fa mahafaly ary eny. Saro-piaro ange ianao izany e. Tsy mifampitositosy izany izay teo fa mifampiarahaba fotsiny dia mifanoroka tamin'ny takolaka. Oay, tena saro-piaro tokoa. Izy nefa ny tena mahasaro-piaro lova mahavady koa sa irova fotsiny soa mihitsy. Tefy namako ange iny vazaha iny fa tsy arak'izay eritreretinao akory. Nanomboka oviana koa ianao no nananamana vazaha. Oay, ay tokoa moa izany tsy namako iny satria tsy irova ito anatria amin'ny tefy fa ilova. Ataoko ahoana nefa mo tsy ahafantatra an'iny. Izay aza ny ray fiaramanidina mihitsy tamin'izao diako aty Madagasikara izao. Toa manomboka mandreraka ako izy izany ka. Hitanao izany fa tsy mahavaly ianao. Izao rery tefy miaino anao
ilazany tena marina momba azy amin'izay angamba izy. Dia ahoana ho tapaka hatreo ve izao kilalao mahafinaritra azy ao fa handray nitoerany amin'ny maharova azy amin'izay izy? Nanenenako ihany takizay tsy nanao andreny fihetsika reny. Sao aty nikapoka lohatsokona ka navolombola olava. Aleo sy mpanazavana tsara mihitsy amin'izay zao raharaha zao fa samy hijaly amin'ny poety foana na izaho na ianao raha mbola ho tohizana ihany izao. Aleo hijanona any amin'izay zany resaka izany ry loha fa atezerana sendra nandalo fotsiny angay iny ny hafa tsy tena tao am-poko akory. Andatsika hiaraka ao amin'ny restaurant ambany dia miverina ny amoron-dranomasina rehefa avy eo mijery ny filetehan'ny masoandro. Ndao Vo tena mahatoky hoe fantatry tefa tsy lova saingy motsy miteny izy. Angamba mankafy an'izao kilalao ratsy zao. Izany lasa mpijoko voadroko ato anatin'ny tira raty raha izany. Nanantenany amingana kanjo voavingana. Tsy roko tomo tady tempo fitiavana amin'ny tempo izany mantsy ny foko ankehitriny ka toa tsy te hisaraka amin'izany intsony. Dry, fa ino ty mampiteny irery ianao? Manenika an'ity fiainan'ity ho azary tefy aho. Ay ve, sady anoiny ihany ry zany. Reto ny sokola sy ny gâteau any fa amin'ilay karazany tianao mihitsy ireo nientiko ireo. Zanga mo ty antony, lova mipinana antony. Takadrovako angamba kehitriny fa fantatro hoe tsy lova izy. Noho izany dia tsy maintsy hanapaka an'izao kilalao mahafany izao atoato ny tenany. Zany efa zany toa tsy tia hisaraka amin'intsony. Dia ahoana? Tefy Rova. Oay, lova mantsy. Mazava izao fa tsy noho ny amin'ny mahalova ny tiavany tefy aho fa amin'izay rova mihitsy. Raha izany mantsy tsy ahatonina an'izany anaran'izany foana izy. Indro izay. Lova, tsy tianao indray nga reny zavatra nientiko ireny no toa tsy mihinana ianao e. Sa zaho mihitsy ve tsy tianao tsony e? Zamody mety tsara velatsiro ianao ry tefy. Matoanao fa tsy fantatro moa ny ao an-tsainao ao. Fa nahoana ianao tsy mamaly e? Manontany ianao nge aho. Tianao ry ary tefy aho. Amin'ny anaran'ny lova ve ny tenenako an'izany sa amin'ny anaran'ny tenako manokana? Misaotra ry lova. Etsorovako izany vady mahalalako izany. Tefy. Lova. Fanapaha-kevitra ao rova hijanona ihany sa andeha? Izao efa hitanao mijanona izao andeha ahoana indray ny vola azy efa nalefako. Mety mihitsy izany fanapaha-kevitra izany rova. Laha ny vola tamin'ny tsy antony tamin'ny fotsiny mantsy ianao raha nandeha. Izay no tena nanapa-kevitra ny janonako fa ny loza indray ange dia kekerany mieritreritra rereto e. Tsy olana indray raha izany ka aka congé aho dia ho avety isan'andro mba nala fahanginana anao. Ka ilay mizany natao an-trano ato mihitsy ange no tena mampanaikitra ny eritreritro e. Afaka mandehandeha nge tsika raha izany foana e. Sa ahoana? Izy ohatran'izany indray ve ry toka? Tena niova mihitsy rova. Raha re mitoetra ny taloha ireny nefa izao no milazana an'izany efa nikitakita toy indray. Dia aiza ny toerana tokony aleha amin'izany ry toka?
mahita nga ianao? Ohatray any amoron-dranomasina ohatra na any amin'ireny toerana manatantara rehetrareny re. Oi kely estoky a zany ahainy tokony efa nataony lahatra amin'izay dia mifanaraka tsara tsika. Inona ary teny tombo fotsiny teo oka. Aleo mihitsy aloha hipetraka ary tokoka reraka be azany. Tsy mbola nandeha firy akory ve tia dia reraka sady reny ty lavitra ezaka sy tsangatsanganana rehetra nataontsika ireny angamba no mitaky ry toky a torimaso raha teo koa moa tsy ampy. Andao ary ody any amin'ny hotelitsika raha zany any afaka mitsotsotra sady resaka. Ody ary tao sotroana daholo koa ilay whisky tamin'ny tavoahangy teo. Ka tsika efa andeha ihany dia avela ho sotrondry zalahy io fotsiny kosa ve iny. Dia ho mama ianao. Ka ny alam-bola. Dia ahoana tsika? Ahoana? Izy aloha ny lazainao fa mamo. Toko zany mamo. Ndao andeha. Ary aza mivembena toy izao ary ana fa mamenatra olona. Zareo angera tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona. Aleo hijery izy raha mbola tsy nahita. Pelonana koa na andreo mahita antsika miaraka. Ary etsy tantanako ianao fa sao dia misy ny sitonao koa. Lozy ty fa mamy be to. Tsy misy mamy zany eo raha fa aza memenao no. Ary andao fa inona mbola mampisalasalanao io. Kaya zany fotomina mafy be ohatran'izany ny tanako ry tokoka. Ka ianao ohatrany olona tsy andeko. Andraso aloha fa mipoketra ka nge mbola tafely io e. Alay vangana dia andao so sotominy zalahy io no. Ndao ary. Diro anaty fiara. Rova. Tsy mantatrao mihitsy no fitiavako anao io. Atriny elany efa tianao saingy didakitranao foana. Malahelo nge amin'ireny. Eny rehefa alefasa amin'izay ty fiara e. Eny ahoana. Tiako venao ny dikany sa ahoana. Tsy azoko. Andao aloha rehefa any an-trano miresaka an'izany rehetrarehetra izany ry toky a. Tonga dia raha eo rangafa andrasana ny an-trano ahoana indray. Misofoko izany io fa mangididy teo. Tianao re ahy e. Ary andao amin'izay? Avo landraka tsy takatro. Sotanao Andriamanitra fa tia ihany le tiako. Efa akaiky ty fotoana hiterako azy. Ilova nefa tsy hita maty tsy hita velo fa miletika atsona tsy tratranso mihitsy amin'ny telefona. Fa ina mihitsy ny tena ho atsain-kala ratsy iny. Tonga aky malala. Aiza indry e? Le tefondozy iny indray izay mety tsara vela tsy matsy ravina. Variana be nge ianao zany ato e? Tsy tiako maizina fa lela-panara roa patiko izany. Fa maninona ianao e? Melany ianao fa tsy ilaiko akory e. Lova tsy azoko mihitsy fa misy iny e. Tsy misy lovanao zany koa eto fa mandeha any e. Matsy ravina. Ino ty nahazo anao e? Fanamena tokoa ary zandro any. Tao mahasorena daholo zao zavatra rehetrarehetra zao efa nade hitefy azy. Satroko dia ho vonofinoana sotarotarofana mihitsy. Sao dia mba marary ary ianao ty e? Tsy fombanao mihitsy zao ka. Marary tokoa ve ahy e? Atao tsy azoko be ihany tokoa mantsy zany haiko zany. Ary ianao ka aleo hiantso dokotera mihitsy dia n'izao e. Dia ahoana moa zany ny hevitra ao amin'izao ry tefy fa manananaka ho ny ao ny dokotera. Ka ahoana moa fa tetezaina zany izy ka. Aza mody adala ianao ry tefy a.
Odianao tsy fantatra ny olana goavana teraka izany Atsoatsy. Ka inona tsony ary izany no ambarako ianao ka raha ny marina ange ka tsy misy fantatro izay tianao ambary zanatsika no akibonao ka inona moa no mahaolana an'izany? Tena tsy vanina ianao Rotefy. Tsy vanina? Fa ahoana? Mpanararopaty ianao e. Efa fantatrao hatramin'ny ela ny marina kanefa dia nodianao fanina. Lova. Aza tsotsonao amin'izany lovalova izany tsony fantatrao tsara ny anarako. Fa inona raha ny tena nomezanao tsiny tsy azoko mihitsy ange. Enao fototra izao rehetra izao. Raha tsy nody fanina ohatry ireny ianao tsy mitranga akory ny ohatr'izao. Tsy misy idirako loatra angeny amin'izany Tompona andraikitra ianao nahoana ianao no efa nahafantajavatra hatramin'izay nefa nanaraka amboko fotsiny. Zaranao mihitsy aza angamba nisy ireny. Aza dia masika toy olo ianao mba tsy manapidiny koa nge Tsy manapidiny tsy manapidina. Fa nanina mihitsy ianao no ararotonao ny fitiavako ny rahavaviko mba hanaparanao ny filandrasinao. Olombelona ihany ange Rova mba manana ny fahalemeko mba niezaka ihany tany am-boalohany hanohatra ny fakapanahy saingy nahery noho izay izy ka lavo ihany dia tsy mba nisainao kely akory ve ny amiko sy nieritreretinao fa ny fiainako ray manontolo no potika ao anatin'izao mamela ianao Rova fandrika ny velatra sarotra ny elana ny naraviravo teo amin'ny loko ka tsy voatsipako lehilahy tsy mendriky ny avela heloka mandrakizay ianao Rotefy lehilahy tsy vaniny mpanararopaty. Renireny ny adaly ety an-dalambe ety asisty tsy misy mamy amiko tsony ny fiainany samy mafoky daholo na iolova na irovo ary le zanakay mba nantenaitro inona tsy moa ny amiko tsy aleo mamono tena Tefy mba iza koa ary zany miantso azany iza ny mahafantatra aty amin'ity toerana ity fa mitady anao inona ianao izany aleoko maty maka ala daholo izao ny tontolo izao sy ny olona Tefy adala angaha ianao aleoko tonga dia mitsambiko ny eo alohan'ity fiarabe ity dia vita sozakana an'izany olona izany ka tsy tanteraka ilay ny faniriako isa roa tsy mahazo metsika ianao Rotefy tadiavina oka ambody sady angaty izanatsika ty Rova manofy asa tena zava-misy zao tsy manofy ianao Rotefy za Rova nofo amandrato koa ty manoloana anao ty Rova to tsy mino ianao ve ny nanala tao anatin'ny vovona fahafatesana za tokoa Rotefy mba azoko fantarina ve ny antony satria raha injanako ianao ampy angamizay Rova mifona nanao raropaty sady ty tena loatra ihany koa dia tsy mba nihevitra ny hafa mivaly amiko anefa izany ankehitriny ka mila tsy ho tantoko tsy te hiaina eto amin'izao tany izao intsony menatra na dia nisy eo hitan'io masoandro aza aleoko milevimbelona hitrotra ho aiza nefa ianao menatra anao zao rehetra izao ary Rova tsarovy anefa Rotefy fa tonga eo amin'ilay fitenenana sika izao ny vitsy mikitra ny rery tsy avy aminao rery ny nahatonga an'izao zavatozy izao fa samy tompony antoka daholo sika telo dia iza ianao ary Lova saingy izany tena fototry ny heloka na nanao an'ireny fihetsika ireny aza mantsy nareo efa tsy nanaika dia tsy mitrango izao raha tsy nihevitra avy ny Lova koa no nitanterahako dia tsy misy koa izao samy diso sika noho izany mila mifamela mamela avy ianao Rova mamela anao ary Rotefy ary mamela koa ny azosoany Lova Lova mba aiza moa izy amin'izao fotoana izao Rotefy
Efa tsy namatsika intsony izy. Niaran-doza tany Frantsa ankehiso ny olon-tiny dia samy nindosy ny fahafatesany. Izany ve Rova? Zany marina. Mampalahelo izany. Dia ho anjomozonao irerika io izany sisany eto an-tany. Ka tao ahoana izay ny lahatra. Maza miasa nefa tsy ho kivy aho sanatria. Tsy ho kivy aho satria manana ty zanako atao kiboko ty. Sambatra ianao Rova. Fa za zany mba ahoana e? Afaka mba manorina fiainam-baovao miaraka aminareo ve? Raha sitraka aho. Sitrako tanteraka Rova. Mafy tamiko angereny tafasaraka taminareo reny e. Tsy misy ary tsisy ahavita ny vitanao tsony Rova. Ianao no masoandroko. Ianao no fiainako. Tsy maheo androvy intsony ve no mahatonga anao hiteny an'izany Stefy? Angamba. Nefa na izany aza tsy maintsy niteny amin'izany taminao ihany aho Rova. Tiako ianao. Tiako satria tandindo niendriko ilay olo tiako. Tandindona nge zany ny tiavinao e? Eny e. Tandindona velona. Sady tandindona mitondra ny zanako kibo. Efa re. Afandray izany. Tandindona mitondra voka. Natolotry ny asem radio anareo teo. Tandindona mitondra voka. Tantara indray iseho no soratany Mamiaina.